anao misy afidy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 mirabaka ny vavy manahoana tompoko lahy araka ny efa nambara tamin'ity tolakandro ity dia andriamato rivo rakoto vao no vahintsika amin'ity fantelony ianao zao teto rivo rakoto vao misaotra anao nanaiky ny fanasako hatrany makasitraka anao ngiajoary ary makasitraka ny fanasanareo ary manaja-panajana nireo olona ijery sy ianao-tsika anatin'ity solanga izay vokarinareo amin'ity vaovao 24/7 ity dia isorananao misy efa isaky ny atsony ianao dia tsy mihafahafa mihitsy raha tsy hoe tsy eto Antananarivo nga na ohatry zany dia isorananao be lehibe ary za manokana président amin'ny mampanao gazety ana mpanao fanadiadiana sy mpanao débat ohatry zao dia satroko foana zavatompoko satroko foana ny olona izay mpanao politika tonga dia vonona raha voatsony raha tsy hoe misy antony hafa ianao anisany dia isorako anao zay satria ianareo no azo lazany hoe mpitarikevitra anaty fiarahamonina zay ngenina atao hoe mpanao politika zay mihitsika raha ohatra ianao misy hevitra ijoroanao manana antoko ianao anatin'ny antoko ianao sotranareo ary mamena sehatra ahafahanay maneho ny hevitray amin'ny zavatra zay mitraka amina firenena fa raha miafina ambany latabatra zay no na hoentin'ny fatahorana na ny hoe sao dia manao fotoana ny ranona fa ny ady hevitra dia atao mpanajana ary zany rehetra zany le mpijery ajaina dia ho anareo fa tsy ho ana tsy ho andrivo rakoto vao mirery tsy ho an'ny hafa fa ho atsika vahoaka mihitsy hoe ahoana ny fahitan'ny olona nreto mpitarika politika anareo zay ny hoe le rivo rakoto vao manohana n'izao fitondrana fanavaozana zao ianao sy ny antoko AVM zay tarihinao zato isanjato sa misy apahany ihany manahirana zay aloha dia anatin'izay ataoko hoe fitohizan'ny lalan-tsaina zay nataonay nanoko tamin'ny 2024 dia nijanona mpanohatra zay tamin'ny fitondrana teo fitondrany Andry Rajoelina voamarina ny antony reny zatra nyresahanay février 2020 zay dia nanao mémorandum lehibe namoaka an'izany tany tao mikalatona tao zay no namoaka an'izany indrisy anefa ho an'ny firenetsika fa nanamarina ny zavatra aiasa napetraka tamin'izany ny zavatra nitranga tateoria tsisy nieno nareo tamin'izany atahoana fa risy lava atahoana fa olona malahelo toerana fotsiny fa tsy nampaninina anay zany fa nijoro zahay nananelingela ny fitonam-panjakana ary ahoana ary tia niarakoto voarivo zay olona président Sénat no maneho hevitra to tsy makatoan'ny fitonam-panjakana tsy ny olona nyresahany fa hita eo amin'le fomba noentiny hitantanana no hoe tsy mety kosa zao ary zay natonga anay nadatsaka kandidata amin'ny 2024 ka ro efa tsy lany ny olona ny kandidat no ny antony maro samihafa dia zany tsy milaza hoe hiala amin'le hevitra fototra mety miovaova ny zavatra eny an-dalana miovaova ny rivotrerany zao tontolo zao tsy maintsy mijery ianao amin'ny zavatra ataonao fa mba misy hevitra fototra zay le etika politika inona ny sotoavina eo antoko politika io inona ny tezahanao an'ireo tezana moa toko atao anaty faranososiny ny zavatra ifandresen-dahatra anatin'ny eo antoko io ka na inona dia io aloha ny lalana mafy ny miaina anay ny fanenjena nitovy amin'ny maro samihafa fa nijoro teo zay ka zay dia anisan'ny tena hoe atao hoe ho afaliana ve fa ho zay hoe tonga tamin'le fotoana ny edina ny eretana ny mafy nampianjerany fitondrana tarian'ilay Andry Rajoelina dia mijanona zay zany zay no mahatonga anay hoe zavatra ny raha manana ty ny rahananao ty ny eretana mafy ty nisy olona maty nisy olona nijaly nisy olona migadra tamin'ity andao arovantsika io ninona ataony politika tsy tokony ho zany ary mpitondra mihitsy ny tsy tokony ilatsaka amin'izany hoe raha misy zavatra ilazany ny mpanao politika hoe mitandrema kosa amin'ity dia anao mieny zay tsy fenony zay mahatonga ny mpanao politika rehefa mahazo fahefana midy ao anatina sehatra efitrano anankiray safosafon'ny mpomba azy fotsiny eo dia mieritreritra fa efa lanitra Madagasikara fa tsisy mahory azy tsony ianao ve rehefa miona amin'ny zareo mpitondra amin'izao fotoana zao dia milaza ny zavatra tsy mety atao tena milaza mihitsy ohatra milaza mihitsy zay ohatra hoe jereo tsara fa ny ataoko hoe ny fahefam-panjakana any amin'ny faritra lavitra eny dia enio ihany hoe président Michael aminay tiana iny ny premier ministre ohatra mety aminay iny fa ny tena olona hitanena akaikiny ihany dia ireo mpiasa-panjakana na ireo olom-boafidy any amin'ireny faritra reny
ka raha ohatra reny manao sotro be lavatango fotsiny ety ambony ety hoe maitsomaitso indray zany zao zay malaza ona maitsomaitso indray zao de ataon'lay izy a nefa tonga amiverinany izy a mbola ratsiratsy ny fanehoana zavatra fomba fitantanana ny teo aloha de kivy le olona any mahatonga le teny mivoaka hoe zao ve ny atao fanavozana satria izy a tsy ho hitany foana ary ny folotsy andeha hiteny foana isan'andro fa reny olony reny de ho zay hoe jereo avy any zay moa mahatonga leo firongony za zao anisany dafa miresaka de eto zao miresaka aminao de miteny an'izany zany hoe mbola tsy voafehy mihitsy zany mbola tsy voafehin'ny colonel Mikael sy ny fitondrana zay tarihany i Madagasikara rehefa tena zany tsy ara-politika indrindra zany tsy milaza hoe ny filoha rery aloha hoa elanjy zay toetsaisika zay eny sy hoe raha vao misy zavatra kely de ay zay le filoha atoky tokony zao zany de anatin'ny fanavozana misy tompony andraiky tao misy premier ministre tao misy ministre tao misy gouverneur tsy gouverneur chef de région tao aizy reny aiza ny toetsain'ny fanavozana amin'ny zavatra iainandreny eny hitan'ny olona any le commandant gendarmerie any eny hitan'ny olona any le lehibe ny polisy any eny hitan'ny olona any le lehibe ny tribunal le député any eny hitan'ny olona any ka misy pratique politique efa miaraka amin'izay ve reo olona reo sa rehefa ty amin'ny télévision izy na ty amin'ny mba hanamafisina ny toerany a dia zay zany zao ny olona fanavozana nefa rehefa miverinany izy maro ny tam'izany a verina any amin'ny faritra any reo misy député vitsivitsy to maromaro mbola zatra zany hoe zay lazay ny député o raha vao mpiasa-panjakana ka tsy nahazo tsodranin'ny député de ilana n'izao rehetrarehetra zao fa maninona ministre reny manendra an'io fa inona ny fahefan'ny député ajaina izy a mety tokony mba miteny izy anatsarana n'le tanana misy azy fa tsy hoe anaovana toetra tsy zaka satria ianao le olom-boafidy hoe zay ny zao de na ny tribunal na ny gendarmerie na ny mpampianatra na ny inona de eny tompoko sisy any ataon'leo zay le zay zany amin'ny assurance hoe zay le zavatra fototra ary tsy ny filorery ny eritreretinao an'izany fa ianao nazy toerana io ianao lasa chef de région io ianao lasa préfet io inona oentina fanovana oentinao ahoana ny mampatahotra na hiteny an'izany zao ary fanotaniko aminao nisy fotoana ianao a tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina nanohitra azy nefa filohana androm-panjakana filohan'ny antenimiran-dolona amin'izao fotoana zao a debe ny fitarainana hoe mitady fangaro ny asan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna satria ohatra ny tomijabaka loatra tsy mifosany sanatria akory ny filohan'ny antenimiram-pirenena sy teny randrena solonyaiko aminao ve tsy maintsy mitovy fijery ny filoham-pirenena sy ny androm-panjakana hafa mbola manana constitution tsika constitution nefa 4e république ary mametraka an'izany zavatra ho saro-pady mihitsy a ny resaka séparation de pouvoir de aleo hitoetra anatin'izay tsika menakany mazava manana olona moa nareo anaty fitondrana naisianao ministre tsy eseko fa eseny SVM zay nay rafitra fa tsy olona monsieur Alain Rassambana moa zany ministre afapo amin'izay zavatra ataony nareo asa ianao ve moa iteny tsy mahafapo zay amin'ny mampanao politika sy izay mba hevitra mikolokoloanay satria tanora kely reny nataonay secrétaire général de mahita ny fafanampony sy ny faiza manaoany tsy tonga lafana akory fa manitsy zay azo ahitsy zay hitsanona eny anatin'izay mba zavatra nieritreretiny manaiky amin'ny premier ministre izy manaiky zay raha rehetrarehetra izy fa mba misy zavatra tovizony any tovozony any avy aty amin'ilay taoko hoe etika sy ny sotoavina ny oetin'ilay antoko eo amin'ny fanaterahana ny asa-panjakana ary reo le olona hafa tahaka ny dirikabon'ny président république fa manana traikefa reny miara-ny asa taminay za de ozy aho hoe tombony kokoa satria ny fahefana toy reny tsy maintsy sady manao politika ianao ny technicienne diso be zany hoe de alao technicienne fotsiny tsisy mamaly zao tsy hoazo ny mpanao politika manohatra tsisy miteny tsisy maninona fa mifampijery fotsiny de ny GNZ zany zao menimenina tena bakoavinareo goikantitra amin'ny politika ny firenena Alain Rassambana ave de olazainy hoe goikantitra fa mpanao politika zay zao tamin'ny renyle miteny an'izany ianao tamin'ny fotoana sarotra be resy zay peta be ny ala ministre sénateur député lasa daholo tonga de vita akanjo orange daholo izy rehetrarehetra nataonay fa niteresantsika amin'ny mitsinjony lavitra kokoa de zay ny ozy aho hoe za zao na isan'ny mahafaly mihitsy
tamin'izah resaka tamin'ny Sadeko hoe taizynareo taloha mba heritreritra hoe andeha hiantso ny vondro ny tanora. Dingana lehibe ne zany fa ny tanora ny tokony fandamina sinsisy aiza ny lalana ary tsy hanofinofy. Tsisy mazia koa reto ka hoe efa bolana taorina dia ho tanteraka daholo ny etaeta. Marina zay le verina amin'ny fanontanianao teo. Reny zany zao dia arofanina lehibe satria raha taloha reny darofan'ny olona ny lacrymogène fotsiny. Lasa marque déposé mihitsy ny Rivotra Côte-d'Ivoire le fanavozana. Zay kosa ny metina république fanavozana zao manina moa zany. Amin'ity le période na roa taona ity moa zany le hoe fanavozana fa ny aoriana zay tsy fantatra zay trangy. Processus lavabe io. Toko hoe apetraka daholo ny jalon ngamba zay nilazana azy fototra rehetrarehetra. Satria tsika mieritreritra nova rafitra. Mieritreritsika nova constitution. Mieritreritsika nova farafaratsandreo lalàna zay napiba n'ity fireneny ity na ny lalàna amin'ny fehany antoko politika io, lalàna amin'ny fehany ty resaka hoe babon'ny olona tokana erovan'ny fanjakana ny firenentsika amin'ny lafiny ara-ekônomia sy ahoana ny tsy mandeha ny rafi-pitsarana fa atao tsindrin'ny mpanao politika fotsiny. Eo moa zay dia maimbo mizy nefa zay mpitondra ihany no manindry azy eo fa tsy hoe zay mpanao politika akory. Zany rehetra zany manofitsika raha hoe tonga 2027 dia madio daholo zany. Fa rehefa hita ilay izy hoe misy fahavonona ny mpitondra amin'izay ho any amin'izany fanavozana zany. Konoa le eo indrindratsika dia hiditra na votoatiny be ahako. Le taloha le hoe concertation nationale hoavy zany ny fihaonam-be-pirenena dia miandrandrana io daholo le izy. Amin'izao fotoana izao vondrony etsy vondrony arova be dia be le vondrona mitsangatsangana amin'izao fotoana. Dia hita aizavo zao misy ny HVM. Zay zany nenay dia misy aloha efa niaina taminay taloha RNTM Panorama zany efa taloha zany firaisan-kina moa no ny antony samihafa io fa mbola tsy hoe mijanona tanteraka. Nenay zany ny toe-tsaina dia tamin'izany dia hoe matanjaka be ara-bola sy ara-pahefana ny mpitondra ny Andry Rajoelina sy ny matoa ny team nlazaiko ohatra hoe président Ravalomanana zay naongana tamin'ny 2004 na dia niadina ndritra zay fotoana betsaka zay matoa zahay voaongana mbola matanjaka zany reo ary reo nazo fahefana. Dia zay zao anatin'ny toe-tsainay mbola zay ny olona zay hoe kely erivenareo dia mitady namana sainareo miavonavina fo zay hoe aloro zareo mitamatra amin'ny hevitra fototra inona tsy fanekenana zao fomba fitantanana zao fa tsisy hoe antoko ateliny antoko hafa akory fa zay zany mahatonga ny toe-tsainay hoe aleo mitambatra aloha. Dia zao zany tonga miteny ianao zao hoe ato be da be ny forony zao ka hevitra ny io dia daviny fa fitovizan-kevitra io dia daviny io mba rehefa ho tonga any amin'ilay fihaonam-be amin'izay mba misy ny ataoko hoe foto-kevitra fototra mba iarahana. Ny fomba tongavana any amin'ilay fihaonam-be-pirenena président Rivotra Côte-d'Ivoire ny problème amin'izao fahalalako azy satria any ny ady hevitra ny fitondram-panjakana ny manome an'ilay chronogramme hoe amin'izao zao tsika vita ny roa taona vita ny fifidianana mahazo fa ny kabiazan'ireo vondrona zay mianindreo dia hoe andao aloha tsika ravana daholo ny rafitra dia miara mitantana mba tongavana le lazainao faharoa zay zay foana natao hatramin'izay mialatsiny efa mety misy tezitra angamba mihaino efa natao zany zareo dia nakaiza Madagasikara inona tsy napiba ny fijerin'ny olona mpanao politika fotsiny ka tsy mahatoky an'reto mpitondra fanjakana ilalao baolina rery mandrapahatokany amin'ny fifidianana ny le inona ndedaviny ilalao baolina koa ny dedaviny io ilalao baolina kosa dedaviny dia alao zany any amin'ny fivorimbentsika raha anytsika manapa-kevitra hoe satria zao tsy mety tsony ACC io tsy mety tsony io Assemblée nationale io fa zao natao dia zao fa tsy hoe zao dia farava zao ianao dia raha vaoly zany neny natao hoe natao zany tamin'ny 2009 dia nakaizitsika mijanona 5 taona teo ny Andry Rajoelina pitehiny teo amin'ny firenentsika 350 ny CT tao firy ny 200 mahery dia nakaizitsika inona nataontsika dia za tamin'izany anontaniany Sadeko farany teo toy zay hoe zavy eo any resahanareo zany eo président tamin'izany reto point reto ny resahanareo tamiko hoe aloha andeha ny fifidianana zao dia aizo zay dia zavy za io tena nitenako ny razeko zavy eo nantainareo dia andeha teninareo tao voatra n'iny ray izy za dia naisan'ny teny foana hoe avelao zahay anao ny zay mahasoanay amin'ny lafiny voanany krizy fa raha ohatra sanatria mivavy zahay ka misy miteny eo hoe zay tsy mila fifidianana zay angambontsika no miala amin'ny ataoko hoe
mifenitra zay ifanaiky atsika am'izao tontolo zao satria tsy maintsy mivoaka ny fivitianantsika fa raha hoe mahazo fitondrana androany ianao no ny antony samihafa de mieritreritra ao ianao fa ijanony eo anao 5 taona 20 taona fantaritsika ihany fa rehefa fotoana toy ireny de be ngaboraraka de ahoana izy ny sadeky namaly anao de io izy io manaiky izy za de gagany olona aloha fa asa hoe miovaova za tsy mihny miovaova le olona miresaka reny ihany le olona miresaka eo de mitireny foana ny teniny anareo ary io izy koa nena tonga ny tenena hoe mijery ny kopiany ihany koa izy ary matahotra ihany koa izy satria miova ny rafitra fampiarana ave sa ifampifezana eran'izao tontolo zao de mba manaraka an'izay so tsy vita ntsony hoe tonga izy de tiry zareo fa satria nareo mambona sadeky raha mbola zany no ekenny mpitona am'izao fotoana zao de tonga de diso lalina tena mitsivalana mihitsy zay asovema raha zay zavatra fa zay de anisan'ny olona natsona tsy zay ny voalohany fa natsona foana zay de tsy miala am'izay hevitra zay ary zay de anisan'ny faly mihitsy zao rehefa nahita an'izy za zany tsy mametraka olana hoe fitondram-panjakana namoaka n'lay amiko ny taridalana aza manao populisme loatra tsika hoavory ve zany ny 30 million ny malagasy anao aniny point efatra iny fa mba za mba mandingy inona mireny teboka efatra lehibe na 10 reny no miala ka tsy namaly na tena ny brika amin'ny zavatra ny takina hita famivahitra ny firenena efitra fototra nresako fa tsy fomba naovana fanatanterahana azy iny mbola ao misy ministère d'état ao ny primature ao ny filankevitra be tabe io de vitatsika zako nge Andriamatoa Rivorakoto vao mahita hoe sao de populisme ihany ty resaka hevitra eo nandoam-pireneny ty hoe alaina daholo de tsisy arina ny hevitry ny vahoaka 3 tapitrisa sao de populisme na ianao manao an'izay na anao madidy jadony inona safidinao fa ny fomba fanatanterahana azy rehefa avy eo hoe tena marina ve fa nanontany ny hevitry ny olona any amadiry valo nareo ambolo valo nareo ny olona tany ambatoboiny mpamboly lojo nanontanina ve izy to amin'ny lafiny fomba fiaina satria tsy hitovy ny zavatra ifampiresahanao ny amin'ny olona mpamboly zavatra an-tanety sy ny olona remoron-dranomasina re izay ny akambatritsika fa zay ny arenatsika fa tsy hoe rafitra anankiray fotsiny raha ohatra ny fanjakana ka alay-panahy isafosafo fotsiny an'izany de amoaka tsara tare satria be tabery zareo mahay manoratra malagasy maka consultant anankiray zavatra milahatra tsara tare io raha vo zay de zay zany ny atao hoe faussé tsisy tika ny zavatra ataontsika rehetrarehetra za mino nefa raha za manokana de tsy fa ahoana atao any ty tanindrazantsika ty ny aza zay nitazonay mety ataonao hoe idéaliste fa ozy aho hoe fa tsika ve zany de ilona anatin'ny ratsy foana ny amatsy ho any amin'ny tsara tsika mahatonga amin'ny teny ary ianao misy ny teny ale hoe idéaliste za tena mieritreritra misy rehefa mihaino Andry Rivorakoto vao de tena idéaliste be le rangahy iny satria ianao mpanao politika le vahoaka malagasy tsy voatery mahay sy mahafantatra fa ianareo mpanao politika no mitarika anazy hoe tia nenay ny lalanay ASVM ny atoko politika anankiray nenay ndray tia de am'ireo no isafidianana tsy zany ve moa Andriamatoa Rivorakoto vao ny any amin'ny tamy mandroso hoe foto-kevitra samy hafa hoe avy avanana gauche droite conservateur travailliste sy ny sisa ahoana fomba anankiray zay fa tsy voatery zay fotsiny ny atsika moa inona teo amin'ny 7 taona hoe mitena nomboka hoe samy naorina daholo ny antoko politika voamaly misy miforona ndray fa voamaly zao misy miforona ndray misy lalàna feo za zao de miteny fitondram-panjakana hoe mba fotoana an'izao ijerevana satria misy zavatra bokony andraikitra zay mampatoko politika ianao ndao mba jerevana mavita an'izany daholo ve reo rehetra voamaly any teny an'izany tao amin'ny février panorama hoe mataty ve tsika mpanao politika ireo raha tonga ny fitondram-panjakana ka ijery ka ireto tsy navita an'izany asa mampatoko politika an'izany de foana amin'ny fanjakana mataty an'izany verytsika satria hoe ahoany ty tsika mpanao politika ty zay jerevan'ny olona miiba mihitsy am'izao zany ny voalohany fa raha ohatra mavita an'izany izy manana ny hevina izy maninona moa izy no sakananao resahana tao zany hoe ahoana moa ty lasa hoe indépendant tsy miankana nefa mbola tsy mandeha akory ny session de efa mivory zalama nosiny hoe zay de hiaraka aminareo na matanjaka fotsiny maka izy reny de mijery ny olona tsy matakatra an'izany ay le député anay lasa hiry mara ndray nefa izy manao propagande eny aminay ihany tsy mila ny andro rajoelona tsontsika miaratsy fanonoana satria izy moa ny anarany ny antoko politika ny azy tsy na misy ny anarany de fatonona foana ny anarany tsy mila ny andro rajoelona tsontsika tonga ty izy ohatra de eo le olona lasa miba le fanaovana politika ozy aho hoe
tsy azo sakanana io nefa tsy de tsara raha zany andaninao miara-miasa ny mpanao politika ny politika anie fahalalako azy Andriamatondry Vorakoto vao na miaraka na misaraka ko raha misy coalition kosa moa am'le indépendance za tsy mihazo indépendant akoriny fa tokony le tsy tokony isy indépendant ntsony zany raha ny azo vemany antahinao de iny anisany amiko tokony hofanana satria de mampipa tsy hoe mpanao politika akory de mety hiteny le olona hoe fa ngamo zay voateritra azo vema vao ilatsaka fa inona ny etika politika sy ny hevitra fototra ny oetrinao ka hijoronao rehefa tonga am'le toerana ianao satria lasa namahita-bahoaka ianao zany hiditra toekarena kely tsika am'izao fotoana zao de mipotra daholo Andriamatondry Vorakoto vao ny antragime teny hoe adalàna sy fahotana mahafaty nataony ny fitondrana teo aloha tamin'ny 2020 nisy an'izao nisy ampimamba tary tamin'izao nisy an'izao am'izao zany nipotra daholo fa maninona reny tsy nipotra tamin'ny fotoanandrony zay zany mba hadevitra sao de tokony mba hiova koa tsika zay le fanovany tena ny olona zao raha za sao de mandany tena tamin'ny 2020 tsy efa ngamo tamin'ny 2020 vao nianjera ny reny toko hoe fierikarena eo moa zany zao de hoe misy monopole natao saky nanagadrana ny Ramatoketa kely mihitsy tamin'ny fotoanandro ny dénoncer resaka letsia hoe ay marina le izy fa aizy taizany olona sonda teto amin'ity firenena ity no jamba sy marenina tsy nahita an'izany teo daholo io système ty corruption io pake iny ty bianko hoe samy finina sisisa taizy ianareo ahoana ny olona ny atoky anareo intsony de lasa ohatrany hoe satria misy fanovana de manenjika fotsiny an'le taloha nareo hojerepotsiny ndray zany anao akory politika fotsiny ndray zany de samy miala eto ndray zany fa mamperitreritra tokoa eo matsy ny tena manairy eto amintsika ny fanantanterahana an'le asa le olona ataoko hoe mpitsara za de ny olona mety matahotra miteny mpitsara za de manaja mpitsara ary ireo de manatombon-dany za de miteny an'izay foana fa manona rehefa manao fianianana reo ary anatin'ny lalam-panorenana mihitsy ny lalàna amin'ny feniasany de olona arovana amin'ny fahaleovan-tenany kanefa rehefa miheny mpitsara ianao fa hoana ka zay ny mena ambany meny za joary mbola ao amiko ny taratasy sy ny avy ny SGAP tamin'ny fotoany andro mbola eto Madagasikara zany olony zany name baiko mipaky apiditra ponja olona anankidimy eo naveriny ny olona vany lahe satria nitorotaniny olona de mba nisy anazo an'le kopia taitra satria mbola président institution hoe ino ty ataonareo any Madagasikara ty miteny an'izany tamin'ny télévision anankiray niatahoatra hatrany vady aman-janako hoe rivo sao de mba hokatrainy olona ianao fa mbola amikoa za mipirofo zany de zany foana ve isika zay ny mahagaga hoe indrindra ty resaka sao de adimy kely anisan'ny adevitra nay lehibe sao de hoe ahoany ty immunité manara-penitry ty immunité à outrance zao karazana asa rehetrarehetra zao de mitady fiarovana amin'ny immunité député tsy azoko tiana na nanao inona na nanao inona nefa mazava tsara ne ny zavatra fena zany immunité amina député sénateur zany mazava zany izay ny mifangaro ny fahefana sy ny zay immunité zay lasa ny amijadina rehefa mifangaro le immunité le hoe le tsy azo samborina izy noho ny hevitra zay avokany fa tsy noho ny fa tsy hoe nangalatra bois de rose de za député jerofo tsara fa be da be mihitsy mialatsiny aloha zay tafotoana raha tsy nanao izy sotra ny Andriamanitra tsika tsisy nanao zany ataony azy zay ataony ary miezaka mihitsy ny olona any am'izay fiarahamonina misy azy any nilatsaka député ohatra mandany vola mankarena mihitsy de inona lesy nao valaty namidy hatramin'ny omby mitaritsarety namidy satria olona fantatry loatra am'izay za le roa rivo mba 5 taona tsy azoko tiana mihitsy nefa ny afiarako ato mbola masisosiso kely inona ary moa zany no ho ataon'ny olona io rehefa tonga amin'ny assemblée nationale ho tonga ny ratification na convention atsona fotsiny sisa etokava maromaro nangatanana la zao raha tsy zay no zavatra mitranga matetika mahatonga ny olona nieritreritra tsy matoky intsony an l'institution zay ne mahatonga anay hoe aloha zareo anatin'ny fekevitra satria mameny olona io misy eneny mandat impératif mitory an'izany zay tamin'izany président sénat fa ny laviny HCC no miantony samihafa fotsiny any foana zany le manahivontsika
le mpitsara zany tena manahirana mihitsy atao amintsika tsy maintsy misy mpitsara matahotra ve izy a sa manaraka ambokony za zao de rehefa le mihaino an'le hoe la lebebe mifahefana de hoe maninona de zay matahotra fekite za tamin'ny fatanyrako directeurna orinasa-mpanjakana tam'zany tena hoe matanjaka tsisy afa mandraraha orinasa directeur régional zany sympa zany izay raha vao affecté miala teo Antananarivo ohatra affecté tany Toliara de ny telo voalohany hoe telo taona raha be indrina ny janonana ao tsy voasazy tsy maninona fa niala tao de rehefa tany Diego fa zao zany a manao intervention daholo ty tany mamony ny chef Cisco anay ny anay fa maninona ny affecté fa maninona ny tsy affecté ne fa maninona tsy affecté le président tribunal afa ny privé ary manao rotation indrindra raha olona manam-pahefana ianao ka nisy ataoko hoe zavatra tokony hipetraka ho lamina mihitsy zany zany filohana ohatra hoe ny mpitsara ny toerana anankiray satria olona fiarahamonina izy fandrairay ao mifampitakosinao iarovanao azy de sotoninao izy mialao akotrany hoe tena hoe tsy manara-dalàna fa rehefa vela misy folo taona mety aminay io tonga de miakatra ty Antananarivo zanakay fa aza kitikitianareo zany nangatahako amin'ny fanavozana mihitsy hoe ok zany tadrovy tsara fa tamin'ny androny taloha raha ianao olony Toliara zanaky Toliara de tsy mahazo tombotra ndraiky tambony satria ny culture atsika mananona an'izay le hoe tsy masina tanina sady voesoeso anao hoe mba iranina neny ao de jereo ty ataony nefa izy tadinao risiroso inona ny tena hitan'Andriamatoa Rivorakoto vao fa tokony iova tanteraka mihitsy am'izao fotoana zao za zao tena ohatra io eny enona zao na maino any andafy ary betrabe ny vo fa tsy atao hifaninana amin'ny ratsy eto tsika akory andeotsika anavao maninona zay ny antenaiko amin'ny toko hoe tena fekevitra mavesatra mihitsy hoe maninona tsy afaka manatanteraka ny asany amin'ny mapa olona voatendry azy ireo mpanatanteraka amin'ny resaka ohatra hoe fitsarana na ny aty amin'ny police judiciaire sy ny sisa fa inona ny antony kay fa maninona satria io ny fototra ray na vaky ny olona hoentina sy mpitondra na io mampifanakaiky ny olona hoentina sy mpitondra rehefa matsiaro izy fa voaro aizy izy voaro any amin'ny manam-pahefana toy ny gendarme sy ny polisy ary maramila ary ny tribunal satria rehefa misy manahirana fiarahamonina any ny itsarana azy ka raha io no hitan'ny olona fa mitongilana tsy mitsara arak'izay tokony tsara matetika moa mamaly foana mpitsara hoe zay resany hoe milaza foana fa mananina zay ny fanazavana za zao na eno an'ilay directeur de cabinet ny ministère ny justice malidozy mety tsara amiko za tsy hitra mivotoatiny fa lay fomba le approche mba azavao le zavatra azavao le izy inona no andraisan'ny olona am'zany ka za zao no antena manontany an'izany ianao raha ohatra amty fikonan-do pireneny ty de ho zay hoe tokony heritreritra reo sehatra lehibe ohatra ny misy assise maramila zao assise ny polisy assise ny gendarme isika nefa mijery hoe tam'ireny tamin'ny septembre reny ty zany tena tsy mba miala ao an-tsaiko mihitsy nijery teo tsy adana teo in'le blindé ampanjakana iny maka vitesy avy any ambony any tonga de miditra ao anatin'le akizy milahatra ao amin'ny arabe sofa mbola tanora daholo le olona ka 1 metatra miala 2 metra any de mitsabikiny farany tena antsitransy ty milingilingy tao de kaly tao amban'le izy de mba inona ary zany no mifehany reto olony reto ka mahatonga azy ohatra zao de le hoe zay miaro ny institution fananany olona sy ny anany de ho zay so de mba hisy eritreritra ihany ny satria zay ny hitako hoe zavatra mitsoka erany indrindra Afrika misy fanonganam-panjakana na misy révolte angamba ilazako azy de maramila no mitariky an'le izy rehefa mahitany ataoko hoe mamono ny vahoakany lay mpitondra tsy manaraka tsony ny constitution le olona de mety misy amaly androany ko ny HCC verina am'lay andro rajiolona inona no anisan'ny mpitondra raha anankiray tena anitsakitsaka na lapan'renana tsisy mahasamby teny azy inona ny alantsika am'izay aiza amiko io le ngeza be io hoe dernier rempart ny mpitandro filamina za tsy manana valiny androany mety manana ady hevitra tao am'izay fa za mino fa reo kitana be deabe to amitsika reo sy nyreo manamboninahitra lehibe reo sy ny maramila toko hoe maramila zany reo force recherche eo
mba lala etretran'izany hoe izay eneny mahatonga ny fikorotanana ara-pianamonina satria verina amin'ny ohatran'ny tribinaly hoe misy manao an'izany lay mpitandro ny filaminana mpianatra amin'ny lahatra eo dia hosenao amin'ny tomobila dia jery atrika fa zay mibaiko ozy izy préfet dia miakatra any amin'le préfet indray ianao izy mibaiko azy ny premier ministre fa min'ny tsara-dalàna ny zavatra ataony dia izy ary zany no atao eto ka zavatra azo atao zany misy olona manam-pahaizana amin'izany misy firenena azo alay tahaka amin'izany tsy hoe filohan'ny repoblika ianao dia zay tianao atao firenena ty tsy olonany tsy idéaliste fa misy firenena azonao ary zany raha manao an'izany ianao dia voafeny lafiny ara économique alay foana za dia tian'io alay foana ny ohatra ao Botswana tsy tapitra ohatra izy fa nanao an'izay dingan'izay izy hoe mila fanjakana matanjaka mampanjaka ny famarina un état fort et un état juste ka ny tsika ty idéaliste ihany anao satria tena za tamin'ny volany ihany ndraka Karl Marx tena tiako nita filozofia matérialiste ianao fa sarotra ane zany sarotra zany iengany eka ho tanteraka zay mifanindrina angambaka za zao am'le fikeonandoha olon-dehibe dia ajaiko raha reny zavatra hitana za tsy nahita rehetrarehetra ny atao hoe anamelohana be zany any mpiflohan'ny sénat teo aloha ery manana rahavana manana Richard tsy midro raha-petsarana fa mieritreritra le hevitra fotsiny hoe naninona moa zany ny olon'iny no afaka nanao an'ireny ary raha ohatra ve tsy tanteraka mihetsika nataony vahoaka iny dia nijanona amin'ireny fomba mampanao reny zany ny olon'iny fa tsy ara-dalàna ve zany nataony fa sa resaka zareo dia lasa tsy ara-dalàna le izy azony tiako am'tanina fa maninona tsy nisy teto amin'ity firenena ity nampajanona amin'ny fomba ohatr'ireny hoe tsy manara-dalàna ianao président sénat ianao fa tsy lehibe ny gendarme intsony fa maninona mbola nisy gendarme nanaiky no baikio ny olona zay tsy lehibe ny gendarme intsony misy ministre ny gendarme ane teto hoe misy commandant gendarmerie ny teto amin'ny firenena fa raha minoa ianao fa raha tsy nienjery ny ary rajoel mbola tsy nasolona le soratra atao hoe toby dika zatra betabe zany za tsy miteny olona eto fa alaiko ohatra fotsiny tsy nitrango zao fanenjena opérateur maro samihafa zao ratsy resy ny ay andro rajoel nefa reo any le olona tao ireo ny voalazantsika teo io resaka fifidianana io tsy nitrango reny rehetra reny tsy voamarina so dia tsy voaresaka tsika rehefa nanao ny rapport ny transparency international hoe inona lasa voamaika ny ratsy ny noty ny firenena malagasy am'le hoe ady amkolokolo indice de perception na corruption dia nivandravandry ery ambony ery hoe corruption ny élection ka tsy zany ve moa natenenina hatramin'izay mangalatra ane ataon'ny fanjakana mangalatra fitaovana ane ty selity nareo resy nareo koa dia raha ohatra zany tsy nenjery teo any rajel dia nitoy ihany nataony hoe amety tanareo zao sezanay ary ty me mafika menanomo ihany nareo zay zany amiko zany olona zay ny antenako am'le fanavozana hoe tena masana metraka an'izany tsika anatin'ny fampiresahana anatin'ny fanajana tsy fampitoraka bobokory tsika zay ny amiko ny démarche inclusive hoe alao le zavatra ho dinihana no tena anatin'ny inclusivité mihitsy hoe ireto ane le tena marary io dia samy mataty zay resahany eo fa le famelakelo ka aloaloha andeha fitsarana iny kosa aloha le atao Afrika Atsimo masy le vérité zay vao réconciliation zay le justice transitionnelle satria zay le atahoran'ny olona am'le accord politique zay foana aniny teto amitsika korokorotra ny famonimony any ary ny sasany dia andao ry zalahy anao tabatra boribory panorama dia tonga dia fivanana malagasy okare marina misaotra tompoko misaotra tompoko tapitra ny vandarantsika mametraka veloma tompo lasy ny tompo vavy